Tonga eto Faravoatra moa zany ny délégation amizao eto mon père curé ny cathédrale zay nanankinan'ny évêque ny fitariana ny équipe avy any amin'ny diocèse ny Tolagnaro eto ihany koa ny solotenan'ny komity ny eto amin'ny Faravoatra. Tonga soa mon père, inona azo lazaina? Ary voalohany indrindra ny azo lazaina dia fisaoran'Andriamanitra fa tonga soa atao hoe sarosaritra ny lalana ny alavirana sisa dia tonga soa eto Faravoatra Antananarivo dia voalohany indrindra izay fisaoran'Andriamanitra hoe faharoa fisaorana ihany koa ny paroasin'ny Faravoatra manokana eto moa ny président ny fotoan'ny filakevitra pastoraly mandray anay hatramin'ny maro na hatongavana teto natao hoe raha androany ny fotoana tokony hatongavana marina raha ny fotoana ny fanomezana tonga alohan'ny fotoana noho ny fahasarotan'ny lalana dia tsy nasakana zareo nandray fa nandray ny fitiavana sy tsikitsiky ary niezaka nandray anay nanao izay azo rehetra atao dia hatreto aloha azo lazaina hoe afapo amin'ny fandraisana sy ny fon'izy ireo nisokatra ny voana nisokatra ao anay amin'ny fandraisana eto Faravoatra. Manaraka izay mon père raha tsy madiso inona ny mety ho programa manomboka androany moa zany? Manomboka androany programa dia efa hatongavana tsikelikely ho andrehetra satria ny aradia avy any efa tonga soa eto ny efa tonga taloha koa efa tonga eto Tananarivo daholo fa androany manomboka miditra eto Faravoatra tsikelikely dia ny amin'ny 2 tolakandro ny fihaonany rehetrarehetra eto manehoana ny fiombonana sy ny fihaonana eto na ho an'ny aradia na mbola tsy ny aradia ny ataonay dia mihaona eto indrindra ihany koa ny hizarana ny badisa sy ny tike izay hoentiny ny soa mandrakizay indrindraindrindra ny fandaminana ny lafiny rehetra ny fandehanana eny sy ny fipetrahana eto. Farany mon père, inona ny hafatra ho an'ny kristianantsika ny Fort Dauphin indrindra ho an'ny ray aman-dreny ny tonga nizaika teto Antananarivo? Alohan'ny hafatra moa dia misy ny programa izay fanaovana ihany koa amin'ny paroasin'ny Faravoatra manokana amin'ny enina misy ny fihaonana miaraka amin'ireo kristiana sy filakevitra pastoraly eto sy ny mon père ihany koa atao am-piangonana fa ny hafatra moa dia fisaorana tamin'ny vavaka rehetra izay nataonareo fa dia tonga soa eto dia hiezaka zay ilay sy haona miaraka amin'ny pamparanasy na araka ny dia izay natao aty fa ho anareo izay nantoerana foana zany dia miombona ambavakantsika rehetra ny tsy dia fa miombona amin'ny fiangonana katolika iray Sotra mon père. Andriamatoa Jocelyn filohan'ny filakevitra Faravoatra tonga soa ny vahiny, inona ny hafatra président? Tonga soa tokoa le vahiny eto amin'ny ekara Faravoatra dia ny hafatra moa dia fangamba fa volaza ny père curé teo daholo fa dia ny hafatra angamba fa hoe fandaminana sisa no rariva no atao alamina mikasika ny programa izay iraisany eto zany. Zay zany ny hafatra. Président.